Mangataka ny hanaovana raisray Sitenyy Randrianasoloniaiko amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao satria raha tena sahy ianareo ho isatranya dia avelao izahay hiditra eny amin'ny 13 mai ary Ndao ho ataontsika sécurité ny mpitandro ny filaminana fa tsy hatao hery famoretana ho isatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany Ndao ary ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity Chaine ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny fanatsipiko tery am-piandohana dia mangataka ny ahazo ny kianjan'ny 13 mai sy mangataka ny mba hanaovana raisray ry zareo avy ao anatin'ny antoko-panositra izay taritiny Sitenyy Randrianasoloniaiko sy mariky Ravalmanana amin'izao ankehitriny izao fa mionarantsika an'izay dia Ndao no resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tany ambato finandrahana ny alahady maraina no hita faty teo antokotany ny lefitra voalohany lehibe ny distrika tao ambato finandrahana tao nitsongoloka teo ambany lavarangana no nahitana ny vata mangatsikana tsy fantatra mazava izay tena nahazo azy fa efa olona tsy nisy aina no novantanina ka ny lohany ambany ary ny tongony ambony raha ny fanazavana azo dia ity lefitra voalohany distrika ity no voalaza fa isolo Tena hanokatra fiangonana Iray izay nisy korontana tao an-toerana taoriany disadisa nisy teo amin'ny sampany mpino rehefa nantsoiny ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny OMC moa izy ny maraina ny alahady dia tsy tratra antso taorian'izay no nozahana tao an-tranony kanjo efa maty no hita tao an-tranony zay ka misokatra ny fanadihadiana mahakasika an'ity Raha ity amin'izao fotoana izao araka izany ara dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary ainganeka ao tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ny FFKM indray araky ny fifandimbiasana andraikitra eo anivon'ny fiombonany fiangonana kristianina ao Madagasikara dia anjarany Eglizy Katolika Apostolika Romanina indray no mitarika izany amin'ity taona 2024 ity ny Monseigneur Raha Jean Didier archevêque an-Antananarivo indray izany no hitantana ny toerany filohan'ny FFKM raha ny révérend docteur Rakotozafi Denise izay filohan'ny FLM no nitana izany tamin'ny tondasa raha tsy misy ny fiovana dia hatao amin'ny alahady 20 janoary ao amin'ny FLM 67 hektara ny fifandimbiasana andraikitra izay mifandraika amin'izany ao anatin'izany rehetra izany miainga amin'ny hafatra navoaka ny Ray aman-dreny ara-panahy teo dia hankalaza an'Andriamanitra noho ny faha 20 taona nijoroany FFKM isika amin'ity taona 2024 ity ka ho fantatra eo ihany koa ny tohiny fandaharam-potoana Kardinaly Tsarahazana Désiré tsy rariny intsony ny fahoriana sy ny fahantrana iainana voaka malagasy amin'izao fotoana izao ho isatrany tahaka ireo mpitondra sy ny mpanao politika isantsokajiny dia nitondra ny firarin-tsoa ho an'ny vahoaka sy ny kristianina katolika ao Madagasikara ny Kardinaly Tsarahazana Désiré amin'izao nahatratrarana taona 2024 izao nifantoka betsaka tamin'ny resaka fahantrany ny vahoaka malagasy sy ny tokony hibebahana manoloana izany ny kardinaly tamin'ny lahateny izay nataony nambarany fa tsy tokony hatao ankilabao ny madinika sy mijaly ary ny mahantra nilaza ny kardinaly fa tena tsy rariny intsony ny fahoriana sy ny fahantrana iainany voaka malagasy ankehitriny tsy rariny ity mangetaheta ambony lakana ity ho isatrany manoloana izany dia nanaitra ny rehetra ny tenany mba samy tompona andraikitra aoka tsy fanilika andraikitra na ny madinika na ny vaventy ho isatrany nitondra hafatra manokana moa ny kristianina katolika ka nilaza fa tsy mety ny milamin-tsaina amin'ny fanaovan-dratsy naverimberiny tamin'izany fa tena ilaina ny fibebahana raha tsy mibebaka isika dia tsy handroso mihitsy ity nosontsika ity ho isatrany aoka tsy hirehareha amin'ny fanaovan-dratsy isika ho hihatrany kardinaly tamin'ny lahateniny tsy mivona amin'ny hafatra rehetra nataony moa
ny fanamafisana ny hoe Samia isika mianakavy handresy ny ratsy amin'ny fanaovana ny soa. Ndao amizay hasintsika resaka ny eo amin'ny mahakasika anireo antokom-panositra ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Satria mantsy efa ela isika no nandre ary nahita fa tsy mitsahatra ny mpanositra isan'andro izay mivoy resaka amin'izay fanoherana ataon'izy ireo zay amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izao. Nefa mandraky teny androany isika dia mbola mahita fa azo lazaina hoe mitavozavoza ihany ireo mpanositra amin'izay asa fanoheran'izy ireo zay. Ka inona moa no tena antony mahatonga an'izay tsy fahombiazany ireo mpanositra amin'ny fanoherana ataon'izy ireo zay? Ny azo lazaina angambany ny voalohany dia eo amin'ny resaky ny famatsiana arabola, ny raha atao bango-tokana ny antony mampitarazoka anireo fanoherana ataon'izy ireo zay. Satria raha andeha hanositra izany ny voalohany dia eo amin'ny resabola no tena miasa be ao anatin'ny izany fanoherana izany. Misy moa ny sasany tamin'ireo zay ao anatin'ny antokom-panositra milaza ankolaka fa tsy milaza miharihary eo amin'izay resaka arabola izay, satria mantsy ny vola ny hozatra ny fiainana ary rehefa misy ny vola dia mandeha daholo ny zavadrehetra. Ary tsy vitsy amin'ireo vahoaka izay tao amin'izy ireo ndeha hanositra izay moa mazava ho azy dia mila vola izay vao afaka mihetsika amin'izay asa fanoheran'izy ireo zay. Ka noho izany raha tsy misy ny vola dia ho zava-poana izay fanoherana hataon'ireo mpanositra ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izao. Nitondra teny mahakasika an'izay ihany koa moa ny depute izay voafidy tao toliara voalohany, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Sitenyy Randrianasoloniaiko tamin'ny ity herinandro ity nilaza mazava tsara ny tenany fa raha tena hifanandrana aminay ianareo mpitondra dia avelao izahay hiditra ao amin'ny 13 Mey. Na rahampitso dia rahampitso aza io omenareo anay dia feninay io hoy ny tenany. Raha tena Vrai champion dia aza ampiasaina ny zandary hanao hery famoretana. Raha tena vonona ianareo Ndao hanao Iray aminay. Ho ataontsika sécurité araka izany ny mitandrina filaminana hoy ny hafatry ny Sitenyy Randrianasoloniaiko tamin'ity herinandro ity. Midika izany fa vonona tsara ireo mpanositra na dia tsy mampiasa izay resaka arabola voalaza zay aza izy ireo fa nohony fahaizan'izy ireo mandresy lahatra ny vahoaka angambany no mahavonona tanteraka izy ireo raha toa ka mahazo an'izay kianjany 13 Mey zay izy ireo ary raha toa ka tsy misy ny faneriterena dia vonona ny hameno an'izay kianjany 13 Mey zay izy ireo amin'izay fanoherana izay efa nataon'izy ireo hatramin'izay ary mandraky tiny androany. Ary midika ihany koa izany fa mbola tsy miova ny tanjony ireo mpanositra dia ny hanositra hatramin'ny farany ny fitondrana izay mijoro ankehitriny, ka dia andrasantsika eto ara izay toy ny fanoherana izay ataon'izy ireo zay. Izay sy zay moa tompoky lasy tompoky vavy ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoky lasy tompoky vavy makasitraka dia mirary soa.